sy tompom-pivavy ny zone de convergence intertropicale na ZCT Atrandy no mandrafitra ny toetry ny andro amin'ny tapany avaratry Madagasikara vokatr'izay dia toetrany ny orana amin'izany faritra izany. Ny tsioka avy atsimo atsinanana kosa izay tsy maro toerana ny amin'ny tapany atsimo. Arak'izany ary dia tsoa izao manaraka izao ny antsipiriany amin'ny toetry ny andro no tombatombanana ho amin'ny rapitso. Ho amin'ny maraina dia izy ny sisa norambaratra amin'ny faritra avaratra sy avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Ifandimy kosa ny rahona sy ny masoandro manomboka faritra Menabe atsimo andrefana Androy sy Anosy. Andrahoana ny andro ny amin'ny faritra sisa fa mety arahana orana malefaka izany amin'ny morontsiraka Atsinanana Raimantolo. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia anorana avokoa manomboka amin'ny faritra Antalaha, Analanjorofo, Atsinanana, Vadivavafito, Vonany ary mipakatra amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy Taolagnaro iny. Arahana kotroka kosa izany any amin'ny faritra avaratra sy avaratra andrefan'ny Madagasikara. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro ny amin'ny faritra sisa izay tsy voatanisa teo. Ho amin'ny rapitso dia izy fidinany ny maripana indrindra dia ety amin'ny faritry ny avoatany 4 hatramin'ny 9 degré izany. Ny any amin'ny faritra morontsiraka kosa dia elanelany 12 hatramin'ny 17 degré celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro ny maripana ambony indrindra dia 4 degré any atsimo andrefan'ny Madagasikara any. Raha evoaka ivelan'ny nosy hatrany ianao dia fantaro reto manaraka reto: andrahoana ny lanitra ao amin'ny rapitso any Johannesburg sy Bangkok. Ifandimy ny rahona sy masoandro faritra Paris, Baligabe masoandro, ny any Milan any anorana avokoa ny Maurice, Comores sy Seychelles ary La Réunion. Ho amin'ny rapitso dia hiposaka amin'ny 10 ora mahery 7 minitra ny masoandro ary lentika amin'ny 9 ora mahery 7 minitra. Dia izay no izy mametraka ny mandrapitafa tompoklasy tompom-pivavy.